Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Mitoetra ao amin'ny mazava Kristy. Ahaka ny voasoratra ao amin'ny Timoty voalohany toko fahenina andiny fahenina ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe izy ihany no manana ny tsy fahafatesana. Toetra eo amin'ny mazava tsy azo atonona, izay tsy hitan'ny olona sady tsy hainy jerena. Ho azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Izay miaina ao anaty aizina na tsy fahamarinana dia ialany. Ahaka ny voasoratra ao amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andiny fahadimy sy fahenina amin'ny anaran'i Jesosy hoe azao ny teny rainay taminy ka ambaranay aminareo. Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory ao aminy. Raha hoy isika manana firaisana aminy isika kanefa mandeha amin'ny maizina dia mandainga isika ka tsy manao ny marina. Izay miaina amin'ny mazava kosa dia voavonjy. Ahaka ny voasoratra ao amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andiny fahafito amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava dia manana firaisana isika ary ny rahan'i Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'io rehetra. Anjaranao sisa misafidy vavaka isika. Ray eo, tefeo ao mba hitoetra amin'ny mazava tahaka anao satria maniky ny itoeran'i Kristy zanakao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandrapiaona tompoko.